Eo amin'ny sihatry ny fitaterana anabakabaka kosa dia mitohy hatrany ny dingana amin'ny fametrahana ny fiara-miasa eo amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral. Anisan'izany indrindra ny fampahafantarana ny kompania Air Austral. Ny drafitra aroso no entina manarina ny kompania Air Madagascar. Dingana maro no mbola hodiavina mba hametrahana ny fiara-miasa tanteraka eo amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral. Atomombana tsara ny mahampiara-miombonantoka strategique ireto orinasa roa ireto. Fantatra fa dia nisy ny fampahafantarana ny business plan izay entin'ny orinasa Air Austral ka hanampifantarana andreo mpitantana eo anivony ny filakevim-pitantanana sy ny filakevitry ny mpiasa izay voakasika voalohany amin'izay paikady apetraky ny Air Austral izay. Midika zavatra lehibe izany fampahafantarana izany raha ny fanazavany. Tamboamboany moa izy ny eo anatin'ny conseil d'administration afin nanao présentation ataontsika hoe détaillé ny business plan izay eritreretina mapetraka ao anivon'ny Air Madagascar. Androany moa zany araka ny lalàna dia nentina teo amin'ny comité d'entreprise izany hoe ny sautena ny mpiasa io business plan io satria mpiasa no anatanteraka io business plan io. Raha ilainantsika kely angamba ny partenaire stratégique dia mazava ho azy fa misy lafiny maromaro ao anatin'ny zavatra io. Izy koa zany dia hoe resaka araboly araka fantatritsika dia hoe ny daty napetrakantsika mikasika ny araboly dia hoe amin'ny faram-bolana oktobra zareo tao mitondra ny voly io ahafahany miditra ho actionnaire na mpiara-miombonantoka ao anatin'ny Madagascar. Mamelohan'izany zavatra zany dia misy ataontsika hoe lafiny maromaro ao anatin'ilay partenaire stratégique izay azo atomboka dia izao zany hoe ahafahany zareo mitondra ny traikefa entina manatsara kokoa ny gestion anatin'ny Madagascar. Izay zany no diniana teo ary mino fa afaka maroso ao anatin'izay zavatra izay. Maharitra 10 taona ity fiara-miasa eo amin'ny Air Austral sy Air Madagascar ity ka ao anatin'ny 3 taona dia isan'ny tanjona napetraka ny Air Austral ny famerenana amin'ny laoniny mba hampanarahana mifenitra ny orinasa Air Madagascar ary tanjona farany ny fanitarana ny orinasa.